Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifariana ho era-banantsika rehefa kotratra ity talata fa 13 ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Joela Mpaminany. Joela toko voalohany, Joela toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito, amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao izao ry antom-panahy ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany. Moa mba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razonareo zao, lazao amin'ny zanakareo zao. Ary aoka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary amin'ny zanak'ireo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisan'ny kijeja dia no an'ny koraika, ary izay sisan'ny koraika dia no an'ny valalavao, ary izay sisan'ny valalavao dia no an'ny sopahanga. Mivoaza ianareo, mpimamo ka mitomany, eny midradra ihany ianareo mpizoro divay rehetra noho ny ranom-boaloboka satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany. Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra melin'ny taniko, ny nifiny dia nifin-diona ary ny vazany dia vazan'ny liom-bavy. Nataony simba tokoa ny voaloboko ary ny tapatapahiny afiafiko, nataony nakiky tokoa ireny kanariny eny tonga fotsy ny rantsany. Ray Masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Tsy tena mazava tsara moa ny vanim-potoana na amin'aniny Joela. Misy manao hoe manodidina ny tamin'ny vanim-potoana ny fahababoana, taloha kely ny fahababoana. Misy manao hoe manodididina izany vanim-potoana izany taty aoriana kely. Fa ny an'ny fantatreto dia zanaky Betuely izy. Ary toviteny na faminaniana izay maminany ny andron'i Jehova na ny andron'Andriamanitra, ny fitsaran'Andriamanitra i Joely eto. Zavatra roa no azo lazaina na ampaherezana antsika na ampieritetana antsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ity. Voalohany dia lay indrika isehoany lay andron'Andriamanitra, lay fitsaran'Andriamanitra. Dia ny filasan'ny Joely azy manao hoe isy biby kely animba ny voly. Isy biby kely animba ny voly. Karazana biby kely amin'ny dikateny sasany moa dia eto dia teneny manao hoe amin'ny Baiboly mahazatra antsika dia izy manao hoe manomboka amin'ny kijeja io hihinana ny voly. Rehefa avy mihinana ny kijeja dia ho an'ny koraika indray ny manaraka, ao aorianan'ny koraika ho avy ny valalavao, ao aorianan'ny valalavao dia tonga ny sopahanga. Ny sasany dikateny manao hoe amin'ny voalohany indrindra dia ho avy aloha ny valala, ary ao aorianan'ny valala dia ho avy ny voangory, ao aorianan'ny voangory dia ho avy ny kijeja, ary alohan'ny zavatra rehetra dia ao ny fanday. Ny fanday dia ao aorianan'ny fanday ny valala, ao aorianan'ny valala ny voangory, ao aorianan'ny voangory ny kijeja. Inona ny zava-maniry hatrany amin'ny voaloboka? Ohatriny manao hoe inona no hafatra voalohany? Ny hafatra voalohany dia izao: ny fahasimban'ilay tontolo iainana, ny fahasimban'ilay fambolena sy ompiana. Izany hoe rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra, satria naditra ny zanak'Israely nihodina tamin'Andriamanitra, dia navelan'Andriamanitra ho avy ny bibikely hanimba ny sakafo, hanimba ny fambolena, hanimba ny fiompiana arak'izany. Andriamanitra revako malala izay asehon'ny soratra masina hatrany am-piandohana dia Andriamanitra mpahary, Andriamanitra manao zavatra tsara, Andriamanitra manao izay ahasambatra ny olona, saingy ny olona kosa no nifidy ny faharavana, nifidy ny fahotana, nifidy ny hiala amin'Andriamanitra. Ary dia eto i Joela tezitr'Andriamanitra.
ka namela ny fambolena sy ny fiompiana ho simba. Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavaboary, manam-pahefana amin'ny asan'ny tanan'ny olona, manam-pahefana amin'ny asan'ny tanan'ireo préare tahaka an'izay tamin'ny andron'ny Joela, ka avelan'Andriamanitra ho simba ny fanday, ny kijeja, ny valala hatramin'ny voangory aza ny zavaboary. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy fantatsika tsara ny fahatongavan'ny valala tao anatin'ireo loza folo izay navelan'Andriamanitra na ny rahan'Andriamanitra mba hitsarana ny Andriamanitra ny Ekipitianina. Fantatsika tsara fa ny loza folo izay ao amin'ny bokin'ny Exodosy dia tsy hoe kisendrasendra akory ny ireo loza folo ireo, fa karazan'ny fitsaran'Andriamanitra ireo andriamanitry ny Ekipitianina. Andriamanitry ny Ekipitianina zay nisy ny andriamanitry ny lanitra, nisy ny andriamanitry ny tany, ary nisy ny andriamanitry ny rano. Ary dia samy nasian'Andriamanitra loza avokoa, na ny avy any an-danitra, na ny tetỳ ambonin'ny tany, na ny tany amin'ny rano. Ny rano fantatsika fa lasa rà, ny tany fantatsika fa nivoaka toy ny anjary nisy vai, tao koa ny andriamanitry ny lanitra zay nisy ny valala sy ny moka. Zany hoe ireo loza folo ireo dia tsy hoe tonga ho azy akory, fa nentin'Andriamanitra naneho tamin'ny Ekipitianina fa tsinitsinina lay andriamanitra zay noheveriny hoe eny amin'ny habakabaka n'andriamanitry ny lanitra, zay toy ny manam-pahefana amin'ny lanitra na ny rivotra, na koa reo andriamanitra zay noheveriny ho manam-pahefana amin'ny tany, na reo andriamanitra zay heveriny ho manam-pahefana amin'ny rano, dia samy tsinitsinina teo anatrehan'ny loza zay navelan'Andriamanitra hitranga na nasian'Andriamanitra hitranga tamin'ny alalan'ny famaizana azy ireo. Eto dia tsy misy hafa amin'izany ihany, tsarain'Andriamanitra ny fiheveran'ny Joda, fiheverana zanak'Israely fa mahavita tena ratsakafo izy. Noreharehany izy ireo fantatra ny fahavokarany ny asan'ny tanany, ny famboleny, ny fiompiany, noreharehany fantatra ny fahatsarany ny voaloboka sy ny divay. Noreharehany izy ireo fantatra ny hoe mety ny toe-karena, mety ny fiainana, mety ny famokarana, ny varotra, ary dia nanadino an'Andriamanitra izy, dia nitsara azy kosa Andriamanitra eto. Tonga Andriamanitra ka namela ny sopanga, namela ny valala, namela ny fanday sy ny voangory hanimba lay reharehako malala. Ina ny hafatra? Ny zavatra zay omen'Andriamanitra antsika rehavako malala dia tokony hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, fa tsy reharehantsika. Manjary manimba ny finoantsika, manimba ny fiainantsika, ny fireharehantsika olombelona amin'ny zavatra nataon'ny tanantsika, ka tsy hamezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Jean Calvin any amin'ny taona 530 anaty amin'ny taona anaty amin'ny taona 530 dia nampianatra, nanazava, nanantitrantitra mihitsy manao hoe ny tokony ho fitenin'ny kristianina amin'izay rehetra ataony, na ao anatin'ny fahombiazana io, na mety ao anatin'izay heveriny ho fangidifirina izy dia zao ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Ary hitantsika amin'ireo soratra maro isan-karazany amin'ny trano fiangonana protestanta miteny hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Calvin no isany nivoy an'izany voninahitra. Ary hitantsika moa fa nisy ry Saint Bastien Bach izay nanao hirany zany mihitsy hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra, an'Andriamanitra ny voninahitra. Ary io tsy hoe hirana tsenjerina fahazarana, fa tokony ho fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra mba tsy hananany firehariana fa hananany fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Jakoba rahalahin'i Jesoa dia niteny mihitsy manao hoe aleo manao hoe ho anenaniny zay, ho anenaniny zay raha sitrapon'Andriamanitra. Isan'ny ataontsika hoe fanitrikana nataon'ilay ratsy tamin'ny olombelona ny firehariana.
ary io freriany io no nandavoniny mpakafanahy any olombelona atao amin'ny sahidena mitovy amin'Andriamanitra ianareo raha mihinana ity voankazo ity. Io ange karazana sary mazava ho azy fa ny tiany soatra masinao takatritsika de zao fakapanahy mandrakariva maniba ny fiainantsika, ny fieverantsika sy ny mitovy amin'Andriamanitra, ny fieverantsika ny tenantsika ho mitovy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Lioka 4:12 dia nisy ilay lehilahy mpanan-karena anankiray izay feno freriana ny fony ka rehefa nahavokatra tsara izy de niteny manao hoe andraizany fa avokarany vary raha ohatra ka atao amin'ny fomba azahoanao azy de andeha hitariko ny tilikambo, andeha hitariko ny famboleko, andeha hitariko ny asan'ny tanako izao rehefa vokatra tsara ny variny dia ny fambolena de hiteny amin'ny fanahy ohatra manao hoe mifikisa am'izay fiainako, mifikisa amin'ny falia de hoe ny tompo ataoko amin'ny fomba nazahoanao azy de hoe ny tompo manao hoe ry adala anio alina ianao de maty de ataonao inona daoly ro vokatra be lehibe ireharehanao izahozahoanao reo. Efako malala Andriamanitra tsy manakana antsika mihitsy, tsy faly amin'ny vokatra izay omeny antsika. Andriamanitra tsy manakana antsika mihitsy, tsy faly miaraka amin'ny am'izay zavatra omeny Andriamanitra antsika fa izao ny tsy akasitrahan'Andriamanitra de izao ny firehariana, ny fanadinoana azy, ny fieverana fa ny zavatra zay eo amintsika mampamirana antsika de avy amintsika. Azay mahatonga joelam-paminany eto miteny manao hoe satria tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ianareo, satria miodina fahaverinareo fa ny fahombiazanareo fa mirapiratana-nareo de vokatry ny hafetsenareo fa tsy vokatry ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy manome voninahitra an'Andriamanitra. Le afako malala am'izao atserovantsika ny fotoana fentim-pirenena izao de miondrika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy isika. Ny taonantsika iondrika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy, mitondra ny firenena eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy ary mibaboka am'izay mety ho firehariana, am'izay mety ho fiankinana tamin'ny herin'ny tena, tam'izay mety ho fieverana hoe vitanay na zakanay na hainay samy rery ny mitondra ny fiainanay, ny fiarianay, ny toe-karenay. Tokony miondrika eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy am'izao fetim-pirenena izao ny malagasy rehetra. Miondrika eo aninona moa? Miondrika mibaboka ary mametraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'Andriamanitra. Teny mbola tsy tonga ny koraika, teny mbola tsy tonga ny valala sanatria, teny mbola tsy tonga ny voangory sanatria de mitaonantsika joelam-paminany eto hiteny manao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Izy ny tompon'ny fahombiazana. Fa ny faharoa zay afatra lehibe sady farany dia io fotoanan'Andriamanitra io tsy ampoizina. Ny joelona de milaza fa io tsy ampoizina. Satria tsika maika amin'ny fotoana fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Ndraindray tsy mandry, ndraindray maika aizinareo fa maninona ny tsy ataonareo fa ndraindray tsika maika amin'ny lafin-jahatra maro samihafa aizinao Andriamanitra to tsy hitenareo to tsy hitenao Andriamanitra, ndraindray maika isika fa Andriamanitra ry avako malala manana ny fotoana, manana ny fotoana ny Andriamanitra. Azay no asehon'ny joely eto hoe io Andriamanitra io tsy baikoinao io, io Andriamanitra io tsy terenao io fa io Andriamanitra io manana ny fotoana. Satria mantsy isika te elo lalana n'Andriamanitra. Andriamanitra nge melo lalana antsika, Andriamanitra nge no misava lalany, Andriamanitra ny manokatra lalana, tsy tsika ny manokatra lalana ho an'Andriamanitra tsy akory. Tsy tsika no mitady-dalan'Andriamanitra ka miteny hoe aty ny alehanao Andriamanitra, ity ny zoranao Andriamanitra, zao ny mety ataonao Andriamanitra, zao ro andrasako aminao Andriamanitra. Impiry moa tsika tsy niteny am'izany eto ny mofonay. Ny Andriamanitra tsy azonao terena. Andriamanitra tsy hainao ny manao ny programma an'Andriamanitra.
fa ny ataonao de zao mino sy mahatoky ny fitondran'Andriamanitra. Jesoa efa niteniny impito tamin'ny mpianatra ary nampitaha mihitsy manao hoe jereo ny ankizy madinika. Fa raha tsy tahaka ny zaza ianareo, raha tsy toy ny zaza ianareo, de tsy mendrika akory hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Inona moa ny toetra ny zaza? Varavakely ny fantatsika de mahatoky andraina izy. Mahatoky andraina izy. Zay ny zaza, mahatoky izy, manana fo madio izy. Ka amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra de zao, ny fo madio sy ny fahatokinan'Andriamanitra no antoky ny fahombiazantsika, no antoky ny fanatenantsika. Ny avako malala Joela mamangy atsika eto, ary Joela tsy fantatra mazava tsara ho itsika teo. Tsisy mahafantatra mazava tsara, tsy tahaka ny faminanian'i Jeremia, ny faminanian'i Ezekela na Zakaria fantatra mazava tsara ny vanim-potoana naminan'iny. Fa i Joela somary ataontsika hoe malalaka kokoa ny vanim-potoana, tsy tena fantatra mazava, toy ny milaza fa ankehitriny mihitsy ity faminanian'i Joela ity. Vanim-potoana ankehitriny tsika, vanim-potoana toy reharehantsika, vanim-potoana toy ny anadinoantsika n'Andriamanitra, vanim-potoana toy hanomezantsika tsiny an'Andriamanitra, ary vanim-potoana ampahafantaran'ny tompo antsika fa mitaky fibebahana izy, mitaky fiovampoan'ny firenen'Andriamanitra satria hitsara izy. Ary efa hitsara izy, hitsara amin'ny fitiavana. Ingany ravako malala ho firenena mibebaka, ho vahoaka mifaly amin'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra, no hitan'Andriamanitra. Fa tsy vahoaka feno firehariana na fifampitsarana, vahoaka feno fifanaratsiana, fifampitsarana. Hitatsika etsero ny fifampitsarana, fievera tena ho zavatra, fievera tena ho mahay noho ny hafa, fievera tena ho ambony noho ny hafa, tsy fanekena iara-matondra ny mavesatra amin'ny hafa. Zany zany dia hitan'Andriamanitra amin'ny fiarahamonina misy antsika, ka tian'Andriamanitra hibebahantsika am'izao akatoky ny firenena, ny fetim-pirenena izao. Ravako malala eto Joela, mavesatra amin'ny faminanian'i Joela eto satria mamina ny faharavany Joela eto. Zay ny nofinainantsika. Saingy zao fampitandremana zany, mamina ny fampitandremana, mba tsy handehanana amin'ny fahazarana amin'ny fanompoan'Andriamanitra, mba tsy eritreretana hoe mahavita tena tsy eo Andriamanitra. Afaka malala mitaonantsika hibebaka eo ampototry ny azy fijalian'i Kristy ara ity soratra masina ity, am'izao akatoky ny fetim-pirenena izao, ka hametraka an' Jesosy ho ivo ny fiainantsika, hametraka an' Jesosy ho ivo ny isan'androntsika, ary hibaboka hiteny araka mivavaka ataony, araka ny tenin'ny Jaona manao hoe, amin'ny filazantsaraky ny Jaona manao hoe tsy mahay manao na inona na inona raha misaraka am' Jesosy. Afaka malala ny tompo ny hampahiry atsika ary hitaonantsika amin'ny asan'ny fanahiny hiverina ao aminy. Hivavakisika. Tompo misaotra anao zahay no ny afatry ny teninao izay manaisotra ny fahazarana ty anatinay, ka ny fieverika mitaonanay hevitra ny tenanay ho feno tsy mila anao Andriamanitra, mihevitra ny tenanay ho tanteraka ka tsy manatsiny eo anatrehan'ny isan'andronay. Mamelànay Tompo fa mpanoto zay, tsy tanteraka izahay, kanefa omenao tompon'andro, kanefa omenao tompom-pifaliana, ary de toy ny marina tsy manatsiny tokoa satria eo ny fahasoavanao. Bebaka zay Tompo satria manamary-tena, mibebaka satria tsy tanteraka mihevitra ny tenanay ho mahavita tena, ka mamelanao Andriamanitra hanivela ny fiainanay. Tompo de fangio ny fonay, fangio ny firenenay am'izao fetim-pirenenay izao, ary mibaboka eo ampototry ny hazo fijalianao Jesosy zahay, ho avozonao, ho hamasinonao, de tahio ny asanay, tahio ny tanindrazanay Tompo, diovy ny fonay rehetra, hanananay fo mifandray aminao Andriamanitra sy ampiarabelona aminay, am'izay rehetra nataonay menakavy, mpiray tanindrazana, fianakaviana.
dia angatahanay famelan-keloka fa ataovonay kosa ny velona mba ny fahasoavana. Misaotra Jesoa. Amen.